faly ndray a mifankahita amitsika atao anatin'ny sary sy feo a ifampizara tenin'Andriamanitra indray sika androany a ary resaka toy ny zavatra ifandresantsika andro vitsy lasa izay dia mikasika ny vokatry ny fanahy ary mikasika izay indrindra izay vokatry ny fanahy izay dia ny vokatry ny fanahy faharoa ny fifaliana izay no horesantsika atao anatin'ity mivantana ity ho voninahitr'Andriamanitra tsy toa sy Kristy Jesosy zanany izany. Ilay vokatry ny fanahy voalohany a izay no horesantsika ataoko récapitulation vetivety a misy anankisivy ny vokatry ny fanahy dia ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana, ny faharipo, ny famoram-panahy, ny fanaovan-tsoa, ny fahamarinana fafito a, ny fahavalo a, ny fahalemem-panahy ary ny fahononam-po na ny contrôle de soi izay a ny fahasivy farany. De no resantsika andro vitsy lasa izay a ny vokatry ny fanahy voalohany a fitiavana. Rehefa nanazavany amin'izay vokatry ny fanahy voalohany fitiavana izay sika dia nataotsika fanazavana antsipriany tao fa ny zavatra rehetra miseo sy misy a mihetsika ety amin'ity fiarahamonina misy atsika ety amin'ity zao tontolo zao ity a dia misy fanahy manetsika sy mampiaina azy ireny avokoa ao ambadika. Eo indrindra satria misy fanahy mampiaina ao ambadika izy ireny dia rehefa tena mandalina sy miditra amin'ny antsipriany ny amin'izay hoe misy fanahy ambadika mampiaina izay isika dia mizara roa mazava tsara io fanahy mampiaina io dia ny fanahin'Andriamanitra ray tsy toa Yahweh Elohim, Andriamanitra i Abrahama, Isaka, Jakoba, Israela, Andriamanitra ny nofo rehetra, Andriamanitra ao ihany koa Andriamanitra sy ny fanahy ratsy izay nazera avy tany an-danitra. Any an-danitra tsy misy fanahy ratsy a. Izay no antony hoe nisy ady tao an-danitra tao dia nazera ilay dragon, nazera ny demony, nazera ny fanahy ratsy a de tonga royaume principauté Efesiana toko fahenina fanahy ratsy eny amin'ny rivotra mpanjaka sy mpanapaka ny fahamaizinana izao tontolo izao. Any amin'ny contexte apokalipsia io fanahy ratsy eny amin'ny rivotra io a dia lay ambara any amin'ny filazantsara ny amin'ny hoe ary ny kitana iraraka dia manambara ny contexte grande tribulation izay amin'izay hoe ny kitana iraraka izay a dia misy fanahy ratsy zany ampahory sy ampiaina izay ao ambany fahefan'ny bibidy anapaka sy anjaka ampahory ao anatin'ny contexte grande tribulation telo taona sy tapany faharoa izay mandimby ny telo taona sy tapany voalohany fanisan'Andriamanitra fiandohan'ny fahoriana izay efa iainantsika araky ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny fahatelo any amparany any isy andro mahahory efa manomboka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao izany. Favakarisika saotranao tompo a raha mbola anomenao an'izao fotoana izao indray ahafahanay mifampiresaka sy mifampizara lohahevitra faharoa mikasika ny vokatry ny fanahy indray anio de tsy inona izany fa ny fifaliana vokatry ny fanahy faharoa avy aminao. Ianao no manositra ny teny, ianao no mifehy ny contexte rehetra, ianao no mampiaina ny esprit sahaza tokony ho voaray anay ao anatin'ny fampitana ny teny rehetra mandritra ary ny aoriana rehetra miainga eto indray. Miaja sy ny tera dia manao ireniana ray tsy toa ary ny anaran'ny Kristy Jesosy zanakao no tombo-kasehan'ny fanambarana, ny fizarana, ny vavaka, tombo-kasehan'ny zavatra horesahana eto ihany koa dia ny vokatry ny fanahy fifaliana izany. Alleluia.
eny ary iresaka isika anio iaho araky ny sasy teny fampidirana natoko teo a vokatry ny fana fifaliana. Raha izao contexte ianatsika izao a dia mitovy amin'ilay fanambarana farany teo ihany hoe banga ny fitiavana tsy ao anatin'ny fiarahamonina intsony ny fitiavana ilay vokatry ny fanahy fa tsy fitiavana izao tontolo zao, tsy ilay fitiavana mitady tambiny, tsy ilay fitiavana mila rançon, fitiavana terik'alao de tahaka an'izay ihany koa tsy manam-pifaliana ny olona kirikirina ary zay ny fambarany 2 Timothée 3 ako fantatrao izao fanamparany ihany ny olona ao anatin'ny andro mahory, isy andro mahory zao vanim-potoana efa hainantsika izao de isy andro mahory ny olona ho ty tena, ho ty vola, ho kirina, sy ny sisa be da be, ho ty fafinaretana mihoatra ny fitiavany an'Andriamanitra ao anatin'izay contexte izay isika. Tsy manam-pifaliana ny olona, tsy manam-pifaliana ny olona dia lasa mitady sy mikatsaka fifaliana. Kanefa Andriamanitra tsy to raha hanamorona antsika tao amin'ny sahany Edena izy dia tena hoe henika fahafenona ny amin'ny fifaliana. Natiorantsika tao anatin'ny famoronana ny fifaliana, izy io dia natiora tao amin'Andriamanitra tsy to, fa rehefa namorona Andriamanitra tsy to tamin'ny alalan'ny asatanany dia nisy an'ilay fifaliana tao amin'ny natioran'Andriamanitra tsy to ny ampita tamin'ny tanany, ary satria ny tanan'Andriamanitra tsy to izay tanam-pifaliana no namolavolatsika tao amin'ny sahany Edena dia olo-pifaliana isika no vokarina no créena tao amin'ny sahany Edena. Fa rehefa tafiditra tamin'ny tenatsika ny ota izay a midangana sy misonga be mihitsy ny heriny amin'izao vanim-potoana ifampisarantsika izao, amin'izao vanin'andro farany andro mahaory izao, tsy manam-pifaliana intsony ny olona. Dikan'izay ihany koa dia mafy de mafy ny herin'ilay fisarana tao amin'ny sahany Edena, satria efa miamahazo vahana eo amin'ny toeram-piarahamonina sy ny toeram-pisitsika, ny toeram-piainatsika, ny fisitsika rehetrarehetra, ny fiarahamonina tsy misy fifaliana dia mazava ho azy fa ny asan'ny maizina no manapaka eo amintsika. Ny zavatra tena ao ambadiky ty fifaliana ity, averiko tsara hoe ny zavatra tena ao ambadiky ty fifaliana ity a dia tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra. Ahoana tsara hoe ny zavatra ao ambadiky ty fifaliana vokatry ny fanahy zay resahantsika eto ity, Galatiana 5:5, vokatry ny fanahy faharoa fifaliana dia tsy inona akory fa ny tenin'Andriamanitra. Raha vakitsika ny Jeremia 5:5-10 dia zao no soratra masina voasoratra ao amin'ny anaran'i Kristy Jesosy: hitako ny teninao ka nohaniko ozy ny mpaminany, ary ny teninao no fifaliako sy firavoravon'ny foko, fa nantsoina tamin'ny anaranao aho, Jehova Andriamanitry ny maro o. Hitako ny teninao ka nohaniko. Amen. Teo dia nanambara, nanipika, nilaza tamintsika, nizara fa hoe ny secret ao ambadiky io fifaliana io dia ny tenin'Andriamanitra. Isika ilay noforonina tao amin'ny sahany Edena, ny tanan'Andriamanitra no namorona antsika dia ilay tanan'Andriamanitra izay fanahy. Andriamanitra dia fanahy toy ny arbre ngezabe, satria vao amin'ny fanahy io hazonaina io no mitosaka ny vokatry ny fanahy. Io hazonaina io hazo io Andriamanitra tsy to io no nanamboatra antsika tamin'ny tanany. Asa tanany itsika, satria tsika asa tanany fa tsy asan'ny maizina, tsy asan'ny demonia, tsy vokatra avy amin'ny demonia fa avy amin'Andriamanitra tsy to. Dia niaraka tamin'izay asa tanany zay a nisy asa-pifaliana tafiampita tamintsika. Izany hoe isika ilay voamboatra tao amin'ny sahany Edena araky ny efa fanambarana sy fizarako nozaraiko tamintsika teo a, dia olona voamboatra tao anatin'ny natioram-pifaliana sy ny tanan'Andriamanitra tsy to izay tompon'ny fifaliana, ilay Andriamanitra izay fanahy no namokatra antsika
ka normal isika izany a tsy nisy zavatra nampahory atsika tsy nisy zavatra nampanaitaina atsika sy nampiayay antsika nampitebiteby atsika niteraka fahalemena ao atsika sy ny zavatra ohatran'izany ny forona atsika atao amin'ny sahany tena fa olombelona voary anime no fofonin'Andriamanitra tamin'ny fofonaina mahavelona nisy fofonay mpifaliana isika fonombola tsy lavo de izay no antony ny hoe rehefa lavo isika tafasaraka tamin'Andriamanitra tsy to dia niongotra tao anatytsika avokoa io zavatra ambarany mpaminany Jeremia 5:12 ito hoe ny teninao ny fifaliako rehefa lavo isika tao amin'ny sahany Edena dia niongotra niala tao anatytsika ilay tenin'Andriamanitra tsy to tao anatin'ny famoronana niaraka tamin'ny famoronana satria azadiny fa ny tenin'Andriamanitra no namoronana atsika ny voary rehetra misy ny mazava dia nisy ny mazava tamin'ny voalohany a ny lanitra sy tany tsy nisy endrika dia Andriamanitra no niteny misy tamin'ny alalan'ny teny fa tamin'ny andro fahiny izy no namola volatsika tamin'ny alalan'ny tanany fa tamin'ny alalan'ilay teny zay namorona ny voary tao amin'ny sahany Edena dikan'izay ilay voary noforoniny tao amin'ny sahany Edena tamin'ny alalan'ny teny ny teninao no hoaniko ozy Jeremia mpaminany dia io ilay teny hery autorité fofonain'Andriamanitra tsy to sofla famoronana tao amin'ny sahany Edena io ilay miala tao anatytsika io ilay tontolo mpifaliana niara nitoetra tamintsika tao amin'ny sahany Edena tao amin'ny tontolo mpamoronana sy ny environnement namoronana atsika sa noforonana isitsika sy sa izay noforonana ny zavatra rehetra io sa io a ny isan'ny vokatry ny fanahy fifaliana io a ny teniny tsy to izay namoronana ny zavatra rehetra fa aty amin'ny vanim-potoana ny Jeremia mpaminany fatatsika hoe izay Jeremia mpaminany dia nantsoin'Andriamanitra tsy to Yahweh Elohim ho fampodina sy ho famerenana ny zanak'Israely indray nomena azy ny trompette amin'ny mahampaminany azy lay mpaminany matsy dia eritreretiny olona fa hoe miprevoir sy mipredire ohatran'ny médium reny fa mpaminany dia manitsy mitondra édification zay dia zavatra tsara apetraka izay ho voaray atsika satria ny olona mieritreritra fa rehefa hoe mpaminany dia hoe za dia président amin'ny taona zao za dia ohatran'izao za dia ohatran'izany ny zavatra lovin'ny olona fa adin'ny olona fa ny mpaminany ry Isaia mpaminany ry Jeremia mpaminany sy ireo mpaminany rehetra be dia be tsara lazan'ny finoana ao amin'ny baiboly any amin'ny contexte ancienne alliance fanekena taloha dia mpampody ao anatin'ny antsony hoe édification omen'Andriamanitra ny autorité omen'Andriamanitra ny hery ary amin'ny alalan'ilay hery amin'ny alalan'ilay teny zay hery ositra ahidin'Andriamanitra ao anatin'ireny mpaminany reny dia mamerina mirestaurer ny relation ilay alliance tapaka eto amin'ny contexte Jeremia tapaka tamin'ny Yahweh Elohim sy ny vahoaka Israela izay no antom-pisian'ny mpaminany Jeremia eto mamitao ambavako ny teny ozy izy lay teninao rehefa nohaniko io dia fifalian'ny foko ary firavoravonin'ny foko fanantsoina tamin'ny anaranao mazavabe zany fanambarany Jeremia mpaminany izany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ilay vokatry ny fanahy fifaliana teria-piandohana dia nanipika sy nanendry fa tsy manam-pifaliana ny olona mividy fifaliana ny olona mikatsaka fifaliana ny olona d'un côté mahatsapatena ihany ny olona hoe tsy manam-pifaliana izao taranaka izao fa ao anatin'izay contexte hoe mahatsapa izy fa tsy manam-pifaliana izay
tsy conscience tsy consciente izy fa ny fisarahana tamin'Andriamanitra no antom-pahaverezany zay fifaliana izay. Tsindriko izay message zay, meko lanja izay message zay satria hitako hoe tokony voaray tsika zay mahita an'izao afatra izao ny amin'izay message zay. Averiko tsara hoe conscient ihany ny olona, tonga saina ihany izy, fantany fa tsy manam-pifaliana izy, fa tsy tsapany hoe satria mpanota isika tafasaraka tamin'Andriamanitra tsy to ny ala ilay natiora-pifaliana namoronana antsika tao amin'ny sahany tena, dia tonga ferena sy farofy isika tsy manam-pifaliana. Conscient ihany isika fa tsy manam-pifaliana, fa tsy tsapantsika hoe tsy misy tenin'Andriamanitra ato anatintsika araka ny fanambarany Jeremia mpaminany eto amin'ity Jeremia 5:1-5 ity hoe ny teninao izay nohaniko no antom-pifalian'ny foko. Tsy fantatry ny olona hoe foana vida ny ao anatintsika rehetra ny ao anatiny, ka lasa antom-pahafoanany fifaliana tokony ho vokatry ny fanahy ao anatiny. Tokony ho voaray atsika izany message izany, ary tokony conscient sy consciente ny amin'izany itsika fa teo indrindra no antom-pisiny Jesosy Kristy izay efa notsindritsika tao amin'ny vokatry ny fanahy voalohany, fitiavana. Nalefa n'Andriamanitra tsy toy ny zanan'ilay tokana, tsy misy manana fitiavana lehibe noho izany dia nanolorany zanan'ilay tokana, nanolorany Jesosy Kristy ny aina ho faty hamonjy atsika vokatra cadeau be mihitsy, vokatry ny fanahy Andriamanitra izay fanatao an-danitra tao a restauration noho ilay faharavana sy fahatapahan'ilay lien entre atsika sy Andriamanitra tsy toy. Ary izany zavatra ampitainy soratra masina amintsika izany dia tokony ho tsapatsika sy tokony ho reny ny fotsika any anatintsika any, fa lehibe ny fitiavan'Andriamanitra tao anatin'ny vokatry ny fanahy fitiavana nanolorany zanan'ilay tokana mba ahafahantsika indray mioty ilay vokatry ny fanahy fifaliana izay very tamintsika tao amin'ny sahany tena. Averiko tsara, lehibe dia lehibe ny fitiavan'Andriamanitra tsy toa. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra ihany koa dia fitiavana. Lehibe satria oneny izy nahitatsika, malahelo izy ilay namorona antsika tao amin'ny sahany tena, tao amin'ny tontolo pahafenony fitiavany vokatry ny fanahy voalohany sy tontolo pifaliana feno an'izay fifaliana izay tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny sahany tena, dia nisy revele tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Andriamanitra tsy to ny ray tsy to, nisy revele tamin'ny alalan'ny zanaka izy amerina indray ato anatintsika ny vokatry ny fanahy fifaliana, dia ny teny, lay teny mpamoronana, lay teny pisina tao amin'ny sahany tena izany. Izay lay ambaran'ny filazontsara araky ny Jaona tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra, ny teny nidina tonga nofo nonona tamintsika, eo lay revelation ny foazan'Andriamanitra tamin'izao tontolo zao indray, ny solofo, ny trebona sy ny tsiry fanantenana mandrakizay voninahitra miendrika zanak'ilay tokana manambara nyity sujet resantsika ity sy manome ny sary-pahafenona ny amin'ny vokatry ny fanahy izay tokony ho
voaray atsika atreo a dia ny zavatra tokony ho voaray atsika sy fantatsika izany mikasika an'ity vokatry ny fanahy fifaliana ity dia ilay natiora-pamoronana very tamintsika tao amin'ny sahany edena tamin'ny alalan'ny teny izay nosamborony Jeremia mpaminany nafahany nanana fifalim-po sy nafahany nanana hery ny restauré ny zanak'Israely izay midika ho izao sy anao ihany koa midika ho isika rehetra izay tafasaraka tamin'Andriamanitra ny vokatry ny fanaresahana eto izany dia izay aina ny korina tao amin'ny sahany edena ilay very izay no averin'Andriamanitra amitsika indray amin'ny alalan'ny teny amin'ny alalan'ny Kristy Jesosy amin'ny alalan'ny tontolo pahendren'Andriamanitra rehetra izay miendrika teny irestaureny atsika indray ananatsika n'ilay endrika namoronana atsika izay very tao amin'ny sahany edena ilay endrik'Andriamanitra nisy ny fofinain'Andriamanitra fofinaina mahavelona izay nisy ny tontolon'ny vokatry ny fanahy fitiavana toetra n'Andriamanitra ary ity vokatry ny fanahy faharoa zay resantsika ity dia tsy inona izany fa ny fifaliana. Misy zavatra tena tokony tsapatsika ihany koa sy voaray atsika ambonin'izay zavatra no resahana rehetra izay. Teo tsika dia nanambara fa hoe mampalahelo fa ny olona satria tafasaraka amin'Andriamanitra izy dia mandovoly izy mba ho falifaly mandoa écolage tanareo reny milahatra salle de cinéma dia misy ny rançon aloha ao anatin'ireny prix d'entrée dia manao zay mahafalifaly ny fo ao dia rehefa tapitra ny film anankiray dia tapitra eo koa ny fifaliana mandrevy fotsiny ihany fa tsy tanteraka any anaty la izy fa lay fifaliana no entin'ilay cinéma no jerena lay spectacle no manapaka any anatin'ny tontolon'ny émotion izay aralevona amin'ny tenatsika zava-dehibe zany zavatra apitaiko zany no iazakazahantsika olombelona profa tafasaraka tamin'Andriamanitra isika de ainsi de suite hitanareo ny olona mandovola mijery spectacle mijery fampandizana mamonjy boîte de nuit mandeha miditra bara misitraka alcool misitraka zay azotrana rehetra mividy zava-mahadomelona dia mifopoka eo sy misitosimpona eo dia mandrevirevy eo dia ao anatin'izany no eritreretin'ny olona fa hitany fifaliana izay miaralevona amin'ny tenany ary ny tena zava-doza dia ireny fifaliana ireny dia tsy mitondra ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra d'ailleurs tsy manambara ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy mitondra ho any amin'ny teboka famoronana ilay nataoko rappel tany am-piandohana hoe namoronana atsika dia nisy an'ilay toetra mpifaliana tao amin'Andriamanitra tsy mitondra ho amin'izay restauration izay fa mitondra ho any amin'ny fahapotehana izany hoe misampana anankiroa zany eto amin'ity fifaliana ity dia ilay fifaliana izay vidina ety amin'ity zao tontolo zao ity zay efa sady vidina efa aminona tena sy efa andoavana n'izay sakrifisy rehetra na minoko ny tenako sy napahoriko ny tenako kanefa fifaliana tsy miteraka sy mitondra kory ny momba ahy rehetra ny momba ny ankonako ny momba ny tenako ny momba izao fiarahamonina izao ho amin'ilay image sahany edena na ny marimarina kokoa hoe tsy mitondra ny tenako ho amin'ny fiainana mandrakizay salut vie éternelle any ilay izy ary izay no fifaliana izay dia endrim-pisarana izay fifaliana endrim-pisarana izay indrindra no moantom-pisin'i Jesosy Kristy izay fifaliana
entin'ny fanazavantsika eto ato amin'ity vokatry ny fana faharoa ity. Hoy aty hoe misy zavatra tena tokony hovoaraintsika sy tsapantsika ihany koa ato amin'ity vokatry ny fana ity, izay ahafahantsika manambara ny hery ny filazantsara tahaka an'izao. Vakitsika ny soratra masina Lioka 10:1-20. De mivaky toy izao izy vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Lioka 10:1-20. Ary tam'izany ora izany dia ravoravo tamin'ny fanahy masina Jesosy ka nanao hoe mideranao aho raiko tompony lanitra sy ny tany, fa efa nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsaina izany, ka nasehonao tamin'ny zaza madinika eny raiko, fa izany no sitrakao. Eto amin'ity Lioka 10:10 ity de misy an Jesosy Kristy naniraka ny mpianatra 70 lahy hialoha lalana azy. Nomeny fahefana ireto mpianatra ireto, nomeny autorité, nomeny asa, nomeny anjara andraikitra andany anareo mitety vohitra andany anareo mitety tokatrano andany anareo mitety isambatan'olona. De zay tokatrano idiranareo de tonony eo amin'izany tokatrano zany fiadanana nizanizy izy mandray an'izany fiadanana izany de tonga ao amin'ny fiadanana nizaniza kosa izy mandany zany dia aitsano ny vovoka hiapanga azy ireo amin'ny vanim-potoana sy ny sisa be da be. Izany hoe misy vokatry ny fanahy ny accompagner Jesosy Kristy, vokatry ny fanahy daholo izany zavatra noentin'izy 70 lahy ny asa sy ny tety vohitra, ny tety isambatan'olona teto ireto izany. Aza mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa, ary aza miaraba olona akory any andalana, aza mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa hoy Jesosy Kristy. Ny dikan'izany dia satria efa misy zavatra no accompagneko anareo dia vokatry ny fanahy, ilay autorité, ilay fahefana, ilay mission, ilay hofanafana, ilay fiadanana, ilay fifaliana. Satria azadino fa ireo olona ireo de nodidiny Jesosy Kristy mihitsy tonony ao amin'izany tokatrano izany zay hotsidianareo ny fiadanana sy ny fifaliana, fiadanana égale fifaliana. Nizaniza ny olona mampandroso anareo mampandroso an'izany fiadanana izany de mandray any fiadanana ihany kosa. Fa nizaniza izy tsy mampandroso anareo tsy mandray an'izany fiadanana izany dia aitsano ny vovoka, aitsano ny vovoka hiapanga azy ireo amin'ny fotoana voasoritra fa jugement an'ny fanjakan'ny lanitra. Eo amin'ny 9:10 Jesosy Kristy de miteny hoe lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida, fa Rahambatany, Tirosy, Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo. Inona ny tiany soratra masina ambara amin'izany? Misy regret any am-pony Kristy Jesosy. Nisy fifaliana vokatry ny fanahy nampitondran Jesosy Kristy, satria ilay fifaliana dia midika fanafana ho an'izay tanàna nanomezana mission ny apôstôly, kanefa ny zavatra misy dia maro tamin'izany tanàna izany. Ry Korazina, ry Betsaida, ry Antananarivo, ry Tomasina, ry Mahajanga, ry La France, izao tontolo izao lozanareo fa Rahambatany amin'ny maka ohatra be da be isika tany amin'ny tanin'ny Islamo na tany amin'ny tanin'ny Boudista na tany amin'ny tanin'ny sorcier sy ny sorcière sy ny marabout sy ny sisa rehetra. Rahambatany no nanaovan'Andriamanitra n'izao fahagagana izao, nizarana n'izao tenin'Andriamanitra izao, nizarana ny vokatry ny fanahy, nizarana ny édification zazaray ny pejy amintsika, nizarana ny restauration tenin'Andriamanitra tao anatin'ny fizarantsika sy ny sisa be da be. Lozanareo dia nibebaka ela izy ka nitafy lamba fisaonana sy nipetraka amin'ny lavenina. Misy fanoharana ngeza be ampitainy Jesosy Kristy ao anatin'izany. Loza ho atsika izay maheno ny teny soratra masina foana
eto apototry ny fijerintsika sy eto apototry ny fisitsika isan'andro isan'ora amin'ny alalan'ny tondra izao itony, amin'ny alalan'ny fiangonana be da be ny tenin'Andriamanitra. Kanefa hozy Jesosy Kristy hoe loza nareo satria tsapan Jesosy Kristy ao anatin'ny fony ao, fa lay fifaliana nomen'ny mpianatra, nomen'ny mpanompon'Andriamanitra tahaka asy ny ankoatra ny tenako mizara amintsika isan'andro isan'ora, dia pira noho ny kany Betsaida sy Korazina. Raha rasy ranabavy, misy vokatry ny fanahy farahorana te hanafaka atsika, fifaliana tenin'Andriamanitra te hanafaka atsika, fanampy ny vokatry ny fanahy fitiavan'Andriamanitra nanomeza ny zanan'ilay tokana te hanafaka atsika amin'izao contexte andro mahory izao. Sainga ny olona dia mafy-folavitra noho ny tamin'ny andro ny contexte Korazina sy Betsaida. Aleon'ny olona mividy support numérique ohatran'ny tony telefônina itony mividy support numérique megasy crédit dia mijery zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra mandany andro amin'izany ny olona alohan'ny olona izany. Au lieu de misambotra n'lay nambarany Jeremia mpaminany, ny teninao no fifaliako, fifaliam-poko, lay teny mpamoronanao to amin'ny sahany Edena, Jeremia 5:12. Fa aleon'ny olona mividy sy mandoa rakotra any amin'izao tontolo izao dia miaina fifaliana izay mandalo vetivety any sy miara ho levona amin'ny tenany, satria ho faty amin'ny fahotany any ireny olona ireny, dia jonjorombona izy makany amin'ny fitomanina sy fikotroana ify miara maty amin'iny fifaliana izay tambo nomeny ny demonia azy ireny. Izany ny zavatra mampanahelo, izany ny zavatra mahatritra ny toepon Jesosy Kristy eto amin'ity contexte Luka 5 no resantsika eto ity. Mampanahelo ry havana, tena mampanahelo. Marary ny fony Jesosy Kristy mahita atsika mirenoncer sy manao tsinotsinona an'ilay vokatra ny fanahy noentin'Andriamanitra tsy toa ny trebona sy ny fo ny tsiry tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy sanany cadeau du ciel ho antsika izao taranaka izao. Raha mamaky ny Luka 5:17 isika ambadika kely eo dia izao ny voasoratra ao: lazaiko aminareo fa isy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina 5:20 izay tsy misy akory antony tokony ibebahany. Izy tia dia fanoaran Jesosy Kristy ny amin'ny ondry very sy ny farantsakely very ary ilay zanaka adala. Tsara be io tantara io nisy mpamory etra nanantona mba hiaino an Jesosy Kristy sy ny fampianarana. Mpamory etra dia fatatsika fa ny mpahay lalàna mahay ny sitrapon'Andriamanitra, zany hoe raha ohatra hoe misy sitrapon'Andriamanitra zaraina tahaka an'izao atoko izao dia misy olona be da be izay efa mahafantatra tsara lesona sekolilady ny sekoly sabata sy ny tontolo ny sitrapon'Andriamanitra, mahay ny aza mijangajanga, ny aza mamono olona sy ny sisa rehetra tonga mba hiaino ny sitrapon'Andriamanitra. De izy ireo manana toe-po somary mihatsaratsara vela tsy izay, tia manao chantage, tia mitsapatsapa. Rehefa zaraina ny tenin'Andriamanitra, rehefa zaraina ny soratra masina, dia misy arrière-pensée foana ao anatin'ny sain'izy ireo sy ny fieritreretan'izy ireo.
le itya ohatraohatran'izao rehefa mitory teny soratra masina ity zoky tya dia mpitsaratsara ity ramose itya dia zany hoe zay le arrière pensée misy côté mahatsara an'izay fa misy côté maharatsy an'izay mahatsara an'izay dia aza matoky olona nizaniza fampianarany Kristy Jesosy zany fa ny maharatsy an'izay dia lay fieverana mihoatra zay tokony ho everina sy lay fahononantena vonoiny ao anatin'ilay fiainona tsy afahana mahazo an'ilay vokatry ny fanahy fifaliana ao anatin'izay dia misy zavatra sy mbaina ary izay no tsara foana etezantsika hoe tariny fanahy satria ny fanahy no maneho atsika ao anatin'izay tontolo zay ary rehefa maneho ny fanahy dia ny fanahy no mitaridalana atsika ary miara-miaina amintsika manome atsika ny taham-pandrefesana ahafahantsika mandrefy sy mandanjalanja ny amin'io tokony ho raisina sy ny tokony ahisilika fa tsy avy hatrany dia amin'ny alalina ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika ilay fanilihana sy ilay arrière pensée izay vokatry ny fotsika sy ny émotion antsika no mametraka azy important be zay zavatra resahantsika izay dia rehefa nanoloanan'i Kristy Jesosy ireto mpamoretra izay sous parenthèse hoe mpiatsara velatsy ireto dia misy foana ny chantage izay ataon'izy ireo misy foana ny hevitram-badika izay sermon entin'izy ireo hiampangahana ny Kristy Jesosy le ity zanaky ny mpandrafitra ity ramose ho azo mpampianatra ity milaza azy fa zanak'Andriamanitra ity sy ny sisa be da be fa izao anefa nataon'i Jesosy Kristy raha mamaky an'ity lioka toko 5 ity isika iza moa no olona aminareo izay manana ondry zato ka veriny anankiray no tsy mandao ny 7 any anefitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy zany misadrese amintsika mpiatsara velatsy Kristy Jesosy iza moa isika selon ny lojika atsika sy ny lojika atsika mampanota atsika ka hoe manana harena anankizato manana farantsa zato ariary zato ka veriny ariary tsy hisintéressé amin'ilay ariary very va isika hoe nisy ariary very zary ny nasiko azay zary ny toerana mety adiniko ny rangeko azy mety bien rangé na mety very fa andeha ho tadiaviko satria raha vao tsy ampy ariary ilay ariary zato dia tsy ahazo vidin-javatra ariary zato mihitsy ahako no la hypokrizia atsika zany dia misambony Jesosy Kristy zay contexte lojika n'olombelona izay hoe iza moa isika raha tsy manana ondry zato ka veriny anankiray tsy amela ny zato isika ka hikady ny anankiray mainka avafa i Jesosy Kristy zay tompony vokatry ny fanahy fitiavana sy fifaliana ary naseho anteo amin'ny azo fijaliana izay nanoloran'ny aina le hoe nanoloran'ny aina dikan'izay dia nantolony niaraka tamin'izay ihany koa ilay vokatry ny fanahy fitiavana fifaliana resahantsika eto ity vokatry ny fanahy faharoa niaraka tamin'izay hoe natolony ny aina natolony ihany koa ilay vokatry ny fanahy tafasaraka tamintsika izay foana lay référence tao misahany edena arak'ilay efa nambarako tany am-piandohana teo izy amintsika dia anjaranao no mandrefy anjaranao no mandanjalanja hoe fampianarana manahoana marina moa no tena marina izany afahantsika mandray lay hevitra lay vokatra ny fanahy fifaliana ho isika zay hypocrite ary mahafoy 7 satria izay no ahafahantsika mahita fifaliana mainky ava fa ndraytsika zay any an-danitra na me mamay-pona ny zanan'ilay tokana Jesosy Kristy fifaliana ho atsika raha lasy ranabavy mampianatra atsika ny soratra masina raha misy mpanota mibebaka dia misy vokatry ny fanahy misy asan'ny fanahy d'ailleurs amin'izay
mpanota mibebaka izay dikan'izay dia nisy nampibebaka nisy asan'ny fana ilay fifaliana contexte fifaliana nampibebaka ny mpanota anankiray fa miaraka amin'izay indrindra dia Luka 10:17 misy fifaliana lehibe ao an-danitra ao miaraka amin'ny anjelan'ny lanitra sy ny tontolo selesta rehetra mifanandrify amin'izay hoe mpanota anankiray mibebaka zay noho ny amin'ny 7:9 zay tsy misy antony akory tokony ho ny bebahany tany ampiandohana isika tany tenatena ny fanambarana sy ny fizarana isika dia ny teny fa ary nanindry Jeremia 15:9 ny tenin'Andriamanitra tsy tono fifaliko ho Jeremia mpaminany fifaliam-poko eto amin'ity contexte Luka 15:7 ity isika dia manindry tsara mihitsy Kristy Jesosy ny amin'ny hoe raha misy mpanota mibebaka dia misy fifaliana lehibe ao an-danitra ao miaraka amin'ny anjelan'ny lanitra ny tenin'Andriamanitra nefa no mampibebaka Jeremia 15:9 ilay tenin'Andriamanitra no hoan'ny Jeremia mpaminany satria efa nazavaiko teo fa i Jeremia mpaminany no hampibebaka ny vahoaka Israel hampitodika azy ireo indray amin'Andriamanitra tsy to misy asa ny fanahy ao anatin'izany misy vokatry ny fanahy miasa ao anatin'izany izay ilay fifaliana ao an-danitra ao dia izay fifaliana ao an-danitra ao izay satria misy mpanota mibebaka araka ny contexte Jeremia sy ilay contexte Luka 15:7 no tsindriky sy nozavaiko taminao teo no reflehan'ny filazon-tsara hoe Andriamanitra fanahy nandefa an Jesosy Kristy zanany fifaliana ho azy vokatra ny fanahy satria ampibebaka atsika izy amerina atsika indray amin'ny contexte filazon-tsara fiainana mandrakizay le antom-pisitsika atao amin'ny famoronana sahany etena fony mbola tsy lavo isika. Alleluia. Amaranako azy Samuela voalohany 1:20 misy tantara tahaka izao nanosorana ny Davida ho mpanjakan'i Israela rehefa tsy nahefa intsony ny sitrapon'Andriamanitra i Saul mpanjaka. Zay hoe tsy nahefa intsony ny sitrapon'Andriamanitra izay Saul mpanjaka dia nisy fanaratsy tonga tao amin'ny Saul ny sitrapon'Andriamanitra izay efa niala tao amin'ny Saul ny tenin'Andriamanitra ilay zavatra lavabe nambarantsika teo Jeremia ny Luka ny fampibebahana sy ny sisa rehetra tsy nisy tanteraka tao amin'ny Saul mpanjaka intsony izany dikan'izany dia fanaratsy ny tontolon'ny faharatsiana ilay fifaliana izao tontolo zao io no notadiavan'ny Saul mpanjaka sy fa tao anatiny isaky mitady fifaliana Saul mpanjaka dia ny kendran'ny Davida no fifaliana misy fotoana i Davida mpanjaka alefany anady dia atosiny any amin'ny premier rang mba ho faty efa mikendry zany izany no fifaliany Davida zay ilay ambarako teto isika dia mividy fifaliana eto amin'ity zao tontolo zao ity izay hiara-levina antsika sy hiara ho faty amintsika amin'ny fahotatsika satria tafasaraka amin'Andriamanitra isika. Fa eto amin'ity Samuela voalohany 1:20 ity misy an'Andriamanitra nidina ny contrôle ny zavatra rehetra ny situation rehetra tahaka ny contexte misy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao nidin'Andriamanitra tsy to tamin'ny alalan'ny Kristy Jesosy zany satria tamin'ny alalan'ny Kristy Jesosy zany satria contrôle ny situation izy ho avy ny fotoana ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teny kosa tsy mba ho levina satria contrôle ny situation rehetra Jesosy Kristy dia izay ihany koa no image aseho an'ity Samuela voalohany 1:20 ity nidin'Andriamanitra tsy toa nidina ny fanan'Andriamanitra tsy toa ary napidipiditra
mpifaliana vokatry ny fanahy tamin'ny alalany Davida mpanjaka naka harpa Davida dia nitera. De rehefa nitera Davida dia nisy délivrance nanala ny fahalaratsy atao amin'ny Saoly mpanjaka, dia nandritra ny fotoana niterany Davida sy niasany ny fanahy mpifaliana vokatry ny fanahy resantsika eto nandritra ny contexte rehetra ny sinjany rehetrarehetra izany dia nisy fitoniana sy fiainan-danitra tafapetraka teto amin'ity contexte resantsika ity. Inona ny tinambara ao anatin'izany? Ao anaty fahoriana ny firenetsika, ao anatin'ny tsy fisina ny tokantrano, ao anatin'ny zavatra be da be izay tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra, satria niongotra sy niala tato anatitsika ilay vokatry ny fanahy fifaliana toy n'ilay fitiavana izay efa nentin'i Kristy Jesosy avy any an-danitra nampidin'Andriamanitra ray tsy to tamin'ny alalany zanan'ilay tokana. Avelao hiasa, avelao ahazo toerana sy anapaka eo amin'ny contexte misy anao sy ny contexte fisianao, ny contexte mpiainanao andavanandro izay no fizarana apetraky ny soratra masina ho atsika. Avelao ny fanahy hiasa, avelao ny vokatry ny fanahy anapaka, avelao Jesosy Kristy se revela amin'ny alalan'ny asa ny fanahy, vokatry ny fanahy. Avelao Andriamanitra tsy to, Andriamanitra izay fanahy azo toerana eo amin'ny fiarahamonitsika, eo amin'ny firenetsika, ahafahany vokatry ny fanahy fitiavana fifaliana izy anankisivy anapaka eo amin'ny fiainatsika. Fa izay ihany raha lasy ranabavy no ampahirezako anao hoe ahafahantsika miverina amin'ilay endrim-pitiavana voalohany, endrim-pamoronana voalohany tao amin'ny sahany tena, isika ilay miaina fiainam-pifaliana feno an'izay vokatry ny fanahy fifaliana izay tontolo-pamoronana namoronana antsika tao amin'ny sahany tena. Averiko farany hoe avelao ny fanahy ahazo toerana eo amin'ny fiainatsika, ahafahany vokatry ny fanahy miasa sy mametraka ny rindran-dampam-pamonjena ho famerenana atsika amin'ny tontolo-pamoronana izay namoronana atsika tao amin'ny sahany tena. Izay ny azoko nonambara tamin'ity mikasika ny vokatry ny fanahy faharoa fifaliana ity dia mampahiry anao avelao Andriamanitra tsy to anjaka ao anatin'ny tokantranonao ahafahan'ny fifalian'Andriamanitra tsy to manorina sahany tena eo amin'ny tontolo-piarahamoninao, eo aminao manokana, eo amin'ny ankonanao, amin'ny asa sahanao rehetra. Raha soa dia mampahiry anao amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra tsy to amin'ny lafiny rehetra. Veloma tompoko, tainy Jesosy daholo.